faharoa andrenesanareo ny feon'ny Dominique, Sinez, Vero, Fredline, Hervé, Eva, Rova, Liva, Paul-Louis, Flavien, Julie, Arsène. Teo amin'ny sehatra teknika Toufy sy Jean-Jacques. Piratra be dia ny an'ilay vehivavy ny akanjony mamirapiratra be tahaka ny masoandro dia zareo amin'izany menjika aza be mihitsy. Ela aloha mitandrema ela fa ela nge ho lasa lehibe ntsolahy mariny sa ho nalitiry Joseph. Ho lasa mpiandrondry ela. Iza moa malala fa mety ho lasa piretsy ianao e. Aza de mivaky loso mandany andro am'izay nofiririnina reraka izy fa ny raha atao tsara. Neny tena efa mahay mamaky teny mihitsy sady ampindra mopera lako a boky PTP. Tsara zany anaka. Izao ry neny tadidika anao ny teny hoe rehefa tena mahay mamaky teny sy manoratra ianao ry joankely dia afaka mampianatra ny namanao. Sa tsy ampianatra ny namako fa amakiko tantara zareo dia ampianariko mivavaka amin'izay dia sady zany tsy neny. Tsisy mangidy tsy mandramana rery joany matikian'Andriamanitra fa raha tiana ianao nanao an'izany dia mandeha ho azy tanteraka foana fikasanao. Zangery neny tena nampy namako sa zany tsy tian'Andriamanitra. Tiany zany joany fa ataovy tsikelikely aloha amin'ny voalohany dia avy eo rehefa mahita tsirony ny ankizy na ny olon-dehibe dia ho avy daholo. Ho lasa piretra mihitsy angambo ty faralahako ty ka dia tena nitaterahany tokoa ny fikasany dia vita mihitsy ny nampivavaka an'ireo ankizy aloha sy aoriana ny vaky teny. Aiza ve ka na ireo olona avy amin'ny manodidina aza tonga mihaino azy rehefa hariva ny andro na mamirifiry aza ny ririnina tonga ny olona. Amin'izay tsy mba leo ireo olona fa dia mazoto isan-kariva. Asa aloha na mandritra ny ririnina monja ry zareo ny mazoto na rehefa tonga koa ny lohataony. Hoetra izay fiovanjavatra fa dia na joany na ireo olona dia variana mihitsy amin'ity fivoriana ity. Mba mafana indray ny andro ry joany. Ndry fangahy ianao tsy namaky somby tantara ho an'ireo ankizy lahy namanao indray fa ndry Zany hoe mafana ny andro ka tamin'ny ririnina nefa mifitsaka daholo izy rehetrarehetra ny taninafy sy mifaly ny tantara. Ary zao dia zao zareo samy manana eny alehany. Tsy hitako indray zao ataoko no hisintomana ny zareo hiaraka aminahy no an'ilay izy. Dia ahoana indray zany no atao? Fa izao ry neny ndeha hijery an'ireto mpanao mazy ireny. Dia ngany eny tsy hiaraka aminahy? Farany izao ry neny mbola be ireny zavatra ataoko fa ndany ianao raha hijery an'izany olona izany ka sady aza riva loatra saingy tsy manam-bola nge ary joany. Haiko moa mandovola zao miditra ao. Tsy maintsy mahita vola any ary neny aiza ianao ny ahita vola ho azy eo sa mba mianatry iza ry neny ny zanakao tsy joany. Hitako ny hevitra. Hevitra inona indray ny hitanao? Andeha hisambotra vorona dia anamboarako trano tsara be. Dia avy amin'izay akan'ireny fanafody ireny dia amidiko any amin'ny Castelnova. Tsy maintsy hita fety ary neny joany foana rehefa izy milaza an'izay fikasana izay tsy amelany raha tsy vitany hatramin'ny farany. Dia fantatro nefa tsy maintsy hita fety izy. Tsy vitany fetsy fa marany-tsaina tsy hita velively.
Ary io herim-pony io mihitsy ny fantatro fa tsy maintsy ahatanterahany fikasana. Andeha araka ny ataon'ireto fingala reto, sitra indray mba hisy tombako ny namako iaraka ifaly ampiko. Ary ahoana azy ny tsy mampianjeran'ito lehilahy mandeha ambony tady eto? Ndrasa dinihana tsara. Ay ve, atao mahiny tsara zany le hazo lava be dia amin'izay tsy mampianjera azy. Tsy mora kelikely an'io, ianarako io rapitso. Miditra indray iny. Le satroka mamoaka voromailala. Andraso jereko avatom-batika. Ay ve, tratra be ny laingana. Keo amin'ny latabatra misy voromailala dia le latabatra goaka dia ny satroka koa goaka dia mivoaka fotsiny voromailala. Zavatra ankamitaka fotsiny io. Inarako fotsiny iny rapitso e. Ito indray ny magie ataon'ity lehilahy ity amin'ny fanalana nify marary. Ivovy zavatra ataony amin'ny fanondriny iny no atao amin'ny nify zany dia tsy marary ny fanongotana nify. Ary tomankarianina mihitsy zany mozika ny zala zany a. Oe, toalainy maina fotsiny ny fanleranga. Dia amin'izay mbola ampino hoe misotra ranga fa nety le andrana. Raso aloha ny eritreretina. Ay ve mozika ny zala atao mafy be fotsiny tsy andresana amin'ny feon'le ranga mikikika. Atomboy amin'izay ry joany ny fanandramana. Ny tanisa mifandehanana eo ambony tady vitroka. Tonga daholo reto ny olona natsoko hoe misy fampisehoana lehibe ataoko. Aza matahotra le tsosotsony. Andriamanitra anie mbola tsy nandao an'lahy raha tiany atsoina ny olona ianao an'lahy. Efa 4 volana ve mba nianatra amin'ireny fankingana ireny dia mbola tsy ho ihany. Tombo kilasy tomboko vavy, tonga amin'izay ny fotoana ampisehoana anareo zava-mahagaga. Voalohany ary. Andriamatoto adoro. Ary tao boatin' rakitra ny oronao. Tanao ane, jerene, tao mikorosana be mihitsy le vola ao anatiny ao. Madama, aza matahotra fa misy akoho velona ao anatin'ny arinao. Hitanao ty. Sao ary, apetrako amin'izay ny hazo kely mahagaga. Tsisy vitim-pidirana moa ny fampisehoana ataoko ka misy zavatra kely angatahako aminareo. Sady maheno ny zava-mahaliana no maheno ny zava-mahatsonina izay mopera tamin'ny lamesankeo. Sao ary le izy. Tao lasa ianao rangaty? Tsy maninona ianao raha lasa fa sady tsy aheno ny zava-mahaliana no tsy hitan'ny fampisehoana rehefa ataoko rehefa avy eo. Sao ary le izy sady mihaino ny torite moperina no ahita fa tsy sarotra mandeha ambony tady no mandeha any amin'ny lalan'ny Castelnuovo. Hitanareo? Rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia araka ivavaka sika. Ay moa zao no ataon'le fatsora lahy iny. Zany la nondro-kerin'ny miasa iny itsay. Izy loza mikapotsaka fotsiny manambaka olona. Ho hitan'ny lany anjoan'ny landra.
Vakariny eny tonga ihany ny andro ny andrasako indrindra. Ataoko amin'ny voalohany azoko. De faly be ve? Tena faly be mihitsy ariny eny so ihany aloha ny anao renefa niaraka amina mandrakariva. Janokiliny eny manomana fanomezana lehibe ho an'izany Andriamanitra de miomana tsara ny fonao rehetra. Tianao Andriamanitra de rehefa tianao izy de miezaka be mihitsy mba hijanona olo marina de mahate ho tia mandritry ny androm-piainana rehetrarehetra fa tsy milady any de zao koa androsirana daholo rehefa mety aretin-dratsy. Hitan'ny Joany tiako ilazaina amin'izany. Hitan'ny Joany reny namana ratsy mpanao resaka kivalafaly reny androsirana reny fa tsy miaraka amin'ireny zany Endrineny sady aza lozana. Tsy andao anao ry ary Joany ary ny vavaka ihany no ahafahanao mandositra amin'ireny zavatra ratsy reny zany Zay ange vao tavaveritra le an'tio iny ka manahoana rehetra nareo ato zay tsy de ny mangina loatra. Aiza retsy de hoe tsy mangina na de nandozan-drafozam-bavy koa aza veretsy efa fahabangana be teo aminay efa zay aloha de ina indray zao nataony Joany ka? Izy moa io mazoto io tsy foky ijanona am'izao fa Antoine no any to sorena foana mahita azy mianatra isan'andro zany Joany koa noho naina maki teny tsy laitra akisoka fa de rehefa tsy manao raharaha de miondrika eo amin'ny boky eo sady mbola tsy nahita zaza tia mamaky boky ohatr'izany rehetra de mahavariana tokoa ranonako nefa ngizy ka de mbola zasy tsy vao folo taona moa izy zao. Eny vao folo taona fa de kely matotra ka ary zay fihetsiny zay mihitsy ny hitako mahateritra ny Antoine tato ato tena mariny ohatrany sorena taminy foana izy everiny Antoine mampianta loatra ny Joany mihitsy angamba amin'io resaka fianarana io tsitako fa angahakosonareo ranona miangatsana ka misy tombo sy alanga ny fomba fitondranareo azy telaka. Marina fa tsy zaza nateraky ny kiboky Antoine kanefa sahako ny minina amin'ny lanitra sy ny tany fa mbola tsy niangatra sy nanavakavaka azy eny fantatro fa mety misy akony aminy angeny nafatesandreny be ny François ko moa iny efatry ny ely iny nandao anay de mety hoe mahatsiaro tena ho irery izy de lasa mampiseho ny toetra madisadisy io de vonono mihitsy ve Joany misafoaka mihitsy izy de miferinana mihitsy akile zanako rehefa tsy eo fa na de zaza nge rehetra mahazo teny marary sy teny tsy tsaroana avy aminy mihitsy mazany zany ve de miezaka fotsiny mba tsy korotananay zay aloha tena tiako ny rehetra Antoine tena tiako tsisy hoe tsisy mahasamy hafa azy amin'ny zaza naterako mihitsy tsy hitako mihitsy rehetra zay anaporona azy zany amany tsy ioveny ihany ve rehetra izy rehefa ela ny ela voany keo mihitsy azy zao nisy famarina teo aminay siziko fa naninona ka le ranona nantany ankeo maikimaiky iny hoe iny zany ny reny de nanangamboviny izy hoe ianatrinina indray Joany ianatra latinina inona koa ny lahatsika an'izay latinina atao trano miasa zao ny ilaina zany ve zaho izy mahay mamaky teny sy manao sony de efa ampy azy zay de ny Joany koa zany tokony efa hijanona amin'izay tokony efa andray angataka izy tsitako kiray mariny tena nisafoka mafy mihitsy ane izy zany Savy moki fa maly aminy fa de ho fotsiny aho hoe am'izao fotoana zao nge ho ary Antoine na ny mpanao kiraro na ny mpanjaitra n'izy nandi fianarana daholo mba ilaina ihany ny sy ny olona mahay ao an-tranona de nikoty vola miditra sy mivoaka monja azy sady tsy hitako kia Joany koa nge ho efa nteneniko ndry hoe te ho tonga presy de nitantaraiko anazy koa iny de aiza hono ny atana vola be ampianarana azy de nangina kia mba lalina koa rehetra zaniko kinona aloha zany no atao amin'ny Joany aleo ihany izy rehetra manohy fianarana eny Androngopiralako mito ihany zay fomba ilany ato trano fa tsy maintsy mahita eritreritra hoe miala ato trano izy de izy zany mianatra any fa atao fotsiny zay tsy afatarany Antoine hoe mandeha mianatra izy eny ary zay mahasoa ataon'Andriamanitra
atotra ihany ny zavatra nenito marina. Aza le tsy nivarota lasaka be lo eo fantatro ny lafa mody mivoaka ny trano isan'andro nefa mandeha mianatra foana tsy efa mamerimberina amin'ny lava eo hoe miasa zao ny zava-dehibe ary lahy aloha raha mieritreritsy ny lasa pretra dia aza mananteny aiza le tiana hita vola be etoana ny lahy zany fa nga ivery lahy moramora foana zany hoe lasa mopera zany zao ny izy en'olona tsara ampy zay ny resa be tsy tia lalany amin'izany tsony mazava za zao ny lehibe sy matanjaka nefa tsy mila mamonto mamaky boky sy mianatra zany maninona azy zao ka ny ampondra koa ne tsy mianatra tsy tanetra koa le nefa mbola matanjaka anao mbola mamalia ny lahy eo ataoko malala ny anarako lahy atsara de zao mifantaninandro amin'ny boky fa mba mieritrerety lahy zahatra hafa zay zahatra mahasoa sy mahavelona le tia atao aza ketry noatran'io lahy ahoana rery tompony andamina konzao marina tsy efa ho isan'andro amin'ny famalina izy ro lahy inona nataoko Andriamanitro eny vita somatsara ny asa ka lohaloha hipetrapetraka kely amaky boky inona atsipoko any anaty hafa ny boky lahy iny de efa mampitandrina amin'lahy zay aiza lesoko tsy misy zavatra hafa atao mihitsy ve afa-tsy tia mamaky boky ty mafy loha zany raha olona joany kosa ngery Antoine mba miasa ohatran'ny olon-drehetra vandriny eny de mampaninona anao raha mba mamaky teny izy rehefa avy miasa mampaninona mihitsy ka mampaninona satria zany andro mijoro mampijoro an'ity tanàna tika zany lany mondro-kery miasa ka maninona sasa mipetrapetra-pona tsy fa ny ve rehefa reraka de miala sasatra say no ambany noho ny omby lahy le tsy aza be famalina eo saty azo felak'andre mandeha ianao rehefa mamaly olona de amely foana ka tsy maintsy zany ka tsy ianao reriny no miasa rerato fa zay rehetrarehetra koa ka tsy efa milaza ny lavy raha mbola mamaly eo lahy ataovy any eny samy manana ny vavany razoky de samy miteny tsisy mifanakasakana iny ary mivaly teniko iny ray mandeha koa ory Antoine ko zaza raiky ny fotoana ne io ianao fotoana izy fe de anangananao tanana tahaka zao neny azo range izy sala rombotra okizay joany okizay aza mamaly tsony ianao ka marariko oka rezy zay tsy maintsy miala ato mihitsy angambo ty zanako tika tsy maintsy mandeha joany zany no vahaolana tsy hijanona mihitsy zao fifamalin-dafy zao asa raha mety zany hevitra zany ry tompo tsy hitako tsony zay atao joany avy angia zanako neny nararibe mihitsy ny kapohana Antoine tamaly rehefa rarivo io de afaka fa azao joany malahelo be any joany neny nefa mifamaly foana ngena ry sy Antoine ka zao raha hoe te amaky boky tsy misy mpanelongelina de tsisy mpikapoka mihitsy joany de aleo mialeto ahoana tsy mipetraka eto amin'ny tranontsika tsony ka fa maninona ry neny ka hovonoany Antoine ngenao de aratra raha zao no mitoy de aiza zany andeha mibetsaka nery joany ny olona mahafantatra anay eto manodidiny tsy maintsy isy ny olona any miasa anao na de mandritra ny fotoana fohy monja aza de tsy verina tsony zany ary neny hoito ny aneriana ny joany misitaka kely mihitsy ny tsara aminao fa efa nomaniko netanao sady nasiko boky kely ane neny malahelo be aneny mihitsy fa tsy maintsy ataotsika zao mivavaka ho any joany foany neny de aza diniko mivavaka isan'andro sany joany mitady asa sy trano zany ny ataoko tontolo andro nefa tsisy olona mety andray tsisy hoe kelony sady tsisy asa mety atonina andeha ahoana amin'ny rangamboly reo angamba tsy mety anday sady raha faraneny hoe makanesany adio tompoko izy ny tediavinao ry le kely mitady asa sy trano atorizana tompoko mitady asa tsara zany ka mazoto mitady ary
Mba mitady amry Ramsey Louis ah. Ramsey Louis? Zany izy ka. Ahoana zay ry le kely? Miranenay aho aty aminareo mba hanao an'ny asan'ny ankizilahy mpiandromby. Izany reniny izay zany dia mahavatra maniraka an'izay ala ao an-trano amin'izao andro mangatsiaka be izao. Amin'izay indray hoe hitady asa. Marguerite Bosco no anarany tompoko. Nampijaliany Antoine Zoko dia teneniny hoe mba mandehana mitady asa. Mampalahelo izay zany izay marina. Nefa mbola ririnina zao ka tsy mampiditra mpiasa trano zay raha tsy any amin'ny faraparan'ny volana mars any netre. Ka zao marita kely fotsiny se mindana aloha moto fa aoriana kely ao singa mba miverina dia amin'izay mety misy asa. Azarosana makany amin'ny zay tazo mety aminareo anezama na dia tsy amenareo karamary. Za tena tsy hetsiko mihitsy andao ry izy tazonina ry Louis aleo izy zany mety na dia hoe hanao fanandramana andro vitsimonsy azy. Sady za koa indray zareo mba kelikely ihany kanefa efa afaka miara-miasa aminareo anetsay ka io ankizilahy kely io hoe tsy avity solo amin'ny trano fitoerano. Eny ary ao ary aloha mijanona manao fanandramana tsy dia ho hita eo ihany any rinany raha tena mahay miasa se na tsy. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra anao Andriamanitra. Tsy naninenana mihitsy ranganina andray am'zoany marina raha tsy tena mpiasa hafa kely mihitsy ty iziko. Marina fa hoe mbola kely izy fa dia tena mipitipitika amin'ny fanolonany lafikomby, ny fitoamanjezika, ny fiterena omby ao aka fotsiny. Marina mihitsy zany raha matoa tena mahafa-po tokoa aloha ny asany. Saingy izao ohatrany matetitika zany izy io mihera hoe andeha maraina vao maraina be mihitsy isaky ny alahady zao asa inany anga ny ataony amin'ny mangoko any. Sao koa raha mba lasa eritreritrako sady tsy maintsy fantatsika ny rainy ny alehany. Matoky antsika nge Marguerite matona ndefa sy taty. Marina mihitsy aloha zany zay no tena aleo mihitsy dia arahana zay alehany ka marina moa. Arahana hoana ka sa hojokotsokoina? Asa aleo ary fa arahako maso izy raha pitsy sady ny tena mahagagany dia izao tafaverina hamonjy sakafo maraina izy dia miaraka amintsika hamonjy lamesa indray. Zany tsy mazava amiko mihitsy hoe inona ny antony voany ny trano vao mangirany-dratsy. Izy zazalakely ve moa dia ho mpamosavina hoe anao ratsy. Ianao koa dia efa lasa eritreritra amin'ny zavatra tsy tokony misy. Zao zao zany ny hevitra aloha dia arahanao mihitsy aloha raha pitsy izay alehany. Izay tena toteny aty amoniko koa ty. Iny fa hanipotra. Iny fa tonidina an'le arabe. Iny koa fa niditra ao am-piangonana. Ry fa inona ary no andraso fa arahako moramora. Iny fa niditra ao amin'ny vety izy andeha kofisy. Zany hoe amonjosorona manokana tolotry ny piritra vao maraimbe izy zany dia afaka mandraika amin'io. Zay vao mazava ary andraso izy ilazako rehefa te handray anjara misorona manokana rehefa lady maraina dia tsy mihera intsony. Ndry hafa kely tokoa ty zazy tika. Dia mazoto mihitsy ny Nordjoany mamonjy ny sorona masina manokana isana alahady maraina. Ka tena tiako mihitsy mapera vavaka indrindrindritra mandraiko amin'io ary mbola sambarako tonga pretra. Ny ho tonga pretra? Kanefa ny saram-pianarana lafo be mihitsy. Ny olana ny trano mangony fotsiny
dia zao manenjika lamesa vao maraina zao no anamboako ny fiainana io. Piasan'olona ne sasa mopere. Ahoana? Satria tsy tiana Antoine Zoko ny anarako. Ny amin'izany azakivy ianao anaka ary vao maika aza mampirisika anao azoto ara-pinoana ka hikafe sy andraiko amin'ny isan-kerinandro. Manambo izany koa tokony anokanana fotoana isan'andro hivavahana ary tsy mainty atokisana n'Andriamanitra mipaharetana. Fa hono ary Joany, mbola tia anatra ve ianao? Tena tiako mihitsy ka sady tiako mihitsy ny anatra teny latina sy mamaky teny. Ndre ny amin'izany indray dia vonana ny ampianatra teny latina anao anaka ny amin'ny ho avy. Raha ohatra tsy midiny fanipaka loatra amin'ny asanao zany. Tsy fanipaka mihitsy mopera. Vao maika tsara dia afaka mampindrana anao boky vitsivitsy ihany koa ny ahy. Kanefa dia anana fotoana anaovana an'izany rehetra izany ve ianao? Sady miasa, mianatra, mbola maky boky ihany koa. Zavatra tiako sy mahafinaritra anazy zany mopera, rehefa tiana tsy maintsy vita. Izay aloha nefa tadio tsara anaka, fa tsy mitera-boka intsony ny asa tsy araham-bavaka. Eny anivo ny asa atao eny dia azonao atao tsara mivavaka. Azonao, nefa fantatrao ve le hoe raha tsy ny tompo no manorina ny trano dia zary miasa foana izay manorina azy. Tena boky salamo zany, amin'ny salamo fa 420. Izay indrindra anaka, ka izao ninona olana eo amin'ny fiainanao rehefa sisa ny lalan'izay ny fidinao dia efa rosoany ny dianao, fa dia ny fanatanterahana azy sisa no anjaranao. Fa dia nahoana loatra io dia mamaky boky tahaka an'izao foana Joandro, vao misy fotoana natoerana afahana kely ao miondrika ao anaty boky ao. Ka mba teo lasa pretra tompoko. Inona? Avy aloha ny boky fa maka loatra. Ka rehefa lasa pretra ne dia hitanareo tsara fa hitory teny sy ampikofesy anao ry ana. Inona akory ny lasa mopera? Tena olona hijanona ho mpiandro mandrakizay. Eny mandatra sy maneso anao zao fa mbola ho avy ny taona hikofesenao amina. Fa hono arainy misy ve ny olona tena hoe voatokana mihitsy ho pretra? Fa inona indray malasa neritreritra ao amin'izany reniny ka mahagaga angy ity Joany ity mariny. Maninona izao? Efa 3 taona zao mipetrahany teto amintsika fa dia tena mahapikaika mihitsy fa azo toa miasa. Zay kosa aloha ampinen'ny hoe fivavahana sy ny fianarana antselika any amin'ny mopera kotiana. Ny famakiana boky amin'izany manginy fotsiny. Marina tsy tena ho tratrany ny tanjony raha izao no mitoy Ka lafo tokoa ny reniny amin'izao fotoana izao ny mianatra an'izany taranty zany tsy maintsy manana farafa kely ianao raha hialina lirano any. Aiza ro ianao no ahitany an'izany ka? Mino ahy ianao raha iny fa raha izay ny sitrak'Andriamanitra ho tojo azy foana ny tanjona na ho ela na ho aingana. Dia mitovy eritreritra mihitsy nareo mianaka raha izany ka. Fa nga hoe ianao reo voalaza ireo ihany no mahatalanjony. Fa misy inona ihany koa ka? Fa tia izy mamora ankizy isana lady any amin'ry mopera kotiana ity ka. Zany mivavaka hono zareo dia milalao. Dia misy izany hoe mamaky sombin-tantara sady toa mampiseho akingana mahavarian'ny ankizy hono izy ino izy ry mopirako. Ka mety mandritra ny andro mafana ny ankizy ale amin'izany fivorizana fa rehefa mangatsika ve izy ireny totrany Joany zao mijanona atao trano ihany izy androany zao izy totra ny hitako teo foana. Hoy ianao? Jereo anie reny fa efa tonga sady ny namany. Iza? Tazano. Hitanao? Rehefa tsy izy makany andry mopera dia ny ankizy ny tonga aty. Ohatrany hoe tsy mahafoy azy ireo ankizy ireoko. Ka nytaniko ny raha matoa malalaka any amin'ny toeram-piompiana indray zany raha laza mamatratra. Izany ny lazako aminao hoe ho tonga pretra Joany raha izao fetsiny izao ny tsy miova. Ka iova aninona tsony izy reniny kely io azy izy efa mahay mifehy-tena sy mampifaly namany. Dia tsy hitako izay ampiova azy ka raha tsy hoe sendra ny namany ratsy anga. Efa voantsy io rainy mariny.
Faharoa nandrenesanareo ny feon'ny Dominique, Sinez, Vero, Fredline, Hervé, Eva, Rova, Liva, Paul-Louis, Flavien, Julie, Arsène. Nototosain'ny Vero David Rasoamanana. Teo amin'ny sehatra teknika Tovy sy Jean-Jacques.